Izay ny sary androany fa iresaka vaovao ny postra malagasy indray isika tsy manaraka ity satria niatrika fikeonandomokatotranona conclave moa izany ireo mpitantana eo ny postra malagasy tamin'ny herinandro iny nandiniana indrindra ny fametrahana ireo fomba fiasa hiatrehana sy hananganana atao hoe microfinance sy banque postale amin'ireo ratsa mangaka ny postra rehetra izay mampahafantary ny aina rabe tany amintsika amin'ny sary ny fanirikely. Hatsangana eto amin'osy Atsoatsy ny ratsa mangaka ny postra mikirakira ny arabola atao hoe microfinance na fifampararahana arabola madinika sy banque postale hoy ny tali général ny postra tamin'ny akony ty fikaonandomo katotranon'ireo mpitantana ity orinasa-panjakana ity teto Ambatomboravavy. Tatitry ny conseil des ministres tamin'ny alarobia teo dia isy ny fananganana filiale ato amin'ny postra malagasy. Ny fampizarana zany ny asa zay ny postra logistique hafa dia ny postra amin'ny service financier, les postra finance atao amin'le filiale hafa. Idiranay sy andehananay makany amin'le banque postale ny fanangananay zay filiale postra finance zay sy ny fanangananay anokafanay ny institution de microfinance zany hoe atomboka amin'le resaka microfinance aloha zany le filiale postra finance dia rehefa aveo iny ihany no mivadika banque postale rehefa aveo ary ho fiatrehana zay rehetrarehetra zay satria dia ambara eto fa tsy misy fisarasalana mihitsy ny mpiara-miasa ato amin'ny postra ato, tsy misy fisarasalana izahay postra malagasy ny amin'izay fanovana izay nazavaina ny mpiara-miasa ty daholo ary ho aparitaka amin'ireo mpiara-miasa hafa fa ny lalana zay ho aleha dia efa samy vonona ary efa ela izahay ny vonona tamin'izy io dia hanomezana tanjaka bebe kokoa ny postra malagasy zany fananganana io filiale postra finance io. Amafisiko eto fa tsy misy resaka privatisation ny fananganana filiale. Hirosona ihany koa ny fampiroboroboana ny atao hoe hipoketra hanamorana ny fandoavana ny karama mampiasa-panjakana. Fa ny carte hipoketra dia azo anaovana paiement digital, azo anaovana ny paiement na karama, paiement na bourse araka ny hitatsika, paiement ny karaman'ny mpampianatra université hitatsika ato araka izay voalazako zay dia ho avy koa ny fandoavana ny pension ny be antitra hanamorana ny fandraisan'ny mpiasa-panjakana ny karama ny any ambanivohitra ny mpiasa ny postra ihany koa fa manomboka izao amin'ny mois de juin ty dia tsy mila mandeha lavitra intsony ny mpiasa ny postra rehetra ery Madagasikara fa dia eo atoerana izy maka ny karamany. Manodidina ny 500 eo moa ankehitriny no isan'ny masovoan'ny postra malagasy manerana ny nosy izay misy mpiasa 700.